Salama tompoko, ankafaliana hatrany no iarahako amintsika rehetra ny atokantrano any amin'ny alalan'ity pazy Cornelio ity mirariko ramirary mba anapaka tanteraka eo amin'ny fiainantsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Ilako tsiny adiny aty am-piantohana raha toka somary miteny moramora na somary mipitsipitsika tahak'izay manao an'ilay fandarana satria efa alina dia alina ny andro amin'izao fotoana itenenako zao dia efa amin'ny 2 ora sasany maraina. Somary teritery ny fotoanako tamin'ny tian'io ity raha nilaza hoe asabotsy hariva no andefasantsika ny fampianarana mahakasika ny amin'ny fiavian'i Jesosy tsy tsatra zany tamin'ny tian'io ity noho ny adidy sy andraikitra maro isan-karazany ka na dia somary alina aza dia izahantsika ho fitaina ihany zany fa ialana tsiny ho iaho fa tsy maintsy voatery miteny moramora ako satria tsy afaka ny anako tapany manodidina moa na dia eo ary zany rehetrarehetra izany. Androantsika dia itoy avy hatrany iresaka ny amin'ny fahitana izay ahitany Nebokadnezara mpanjaka araky nambara tamintsika farany teo ihany ao amin'ny tanela toko 2 dia nahita sary olona lehibe anankiray Nebokadnezara mpanjaka ny lohany volamena tratrany sy ny sandrony volafotsy ny kibony sy ny fiany varahana ny ranjony ranjo vy ary ny tongony vy miaro tanimanga araky ny fanazavana efa nentintsika teto ihany dia fifandimbiasa-kery sy fahefana ifehan'izao tontolo izao ilay sary lehibe hitany Nebokadnezara mpanjaka ary voalohany tamin'izany ny filazana an'zareo a Babilôna ifehan'izao rehetrarehetra izao nanaraka azy tao ny fanjakana Mediana sy ny Persiana taoriana kelin'izay ny fanjakana Greka ary nanarakaraka azy fanjakana Romanina hoarina ho toy ny ranjo vy raha amin'ilay sary olona lehibe no jerena. Tsy tapitra treo anefa ny filazana fa amin'ny tanela toko 2:7 sy ny 2:7 ny toy an'ilay fahitana tahaka izao ny nahitany Nebokadnezara mpanjaka azy. Ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsan-tongotra fa nitapany tanimanga mpanefy tanimanga ary nitapany vy dia fanjakana mizarazara izy nefa iserimbe ao aminy satria nahita vy miaro tanimanga mbola fotaka ianao ary toy ny ratsan-tongotra nitapany vy nitapany tanimanga dia ho toy izany ny fanjakana nitapany ho mafy ary nitapany ho malemy. Raha hazavaina tsotra itoy ny fahitana niala teo amin'ilay ranjo vy dia nidina mora teo amin'ny tongotra sy ny ratsan-tongotra vy miaro tanimanga. Manary no anazavantsika izay afatra teniten'Andriamanitra ao ambara amin'izany araka izay novakina tamintsika teo ihany dia fanjakana mizarazara ozy izy ilay izy kanefa isy herim-by. Raha ara-tantara tokoa dia tsy nijanona ho naharitra be teo ilay fanjakana Romanina ka tsy nietsika mihitsy fa nisy ny antsoina hoe invasion barbare taoriana kely napenjera ny fanjakana Romanina tamin'ny taona 470 sy ny 700 taoriana naterahan'i Jesosy dia nrodana tanteraka ny fanjakana Romanina tsy tonga dia nanjavona tsy hita tsony nefa nizy fa nizara anankiroa aloha izy voalohany indrindra nisy ny antsoina hoe Orient nisy ny antsoina hoe Occident. Ny Orient tonga Turquie amintsika miresaka izao ny Occident dia Rome taty orindrina nitoteny ihany ny tantara ilay Occident dia lasa nizarazara ho firenena maro isan-karazany Union Européenne ozy isika amin'izao fotoana ifampiresahantsika izao ary dia mbola mijoro tsara mihitsy ny fanjakana izany arak'izay ambarany tenin'Andriamanitra eto dia ilay ranjo vy io dia ho tonga fanjakana mizarazara ty aoriana ka lasa ratsan-tongotra 10 ny tapany vy ny tapany tanimanga ary dia tanteraka arapaky teny izay voalaza ny tenin'Andriamanitra sy ilay faminaniana satria nahoana nizarazara tanteraka ilay fanjakana Romanina ary ny tapany dia matanjaka ny tapany dia marefo. Voafelantsika eo iny fa andaontsika hamaky aty amin'ny Apokalipsy 7:12 dia ny voalohany sy ny faharoa dia hoentina amintsika inona ny ifandraisan'ny reto fahitana roa samihafa ireto.
ary nitsangana teo ambony fasika ny ranomasina izy ary hitako fa indro nisy biby niakatra avy tamin'ny ranomasina nanatandroka folo sy lofito ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenany ratsy ary ny biby ity zay fahitako dia tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny any bera ary ny vavany tahaka ny vavalioana ary ilay drako nanany miazy ny heriny sy ny seza fiandrianana ary ny fahefana lehibe fahitana roa samihafa ireo nanyvanim-potoana ary dia tena mifanalavitra satria ny anankiray tany any amin'ny 900 taona talohany naterahany Jesosy ny anankiray taty amin'ny taona 70 naterahany Jesosy no nampahitana anjany fahitana izany izao taty amin'ny bokin'ny Apokalipsia roa samihafa kanefa mitovy amin'ny hevitra izay finosiny inona ary ilay mampitovy an'ilay hevitra finosiny raha toizatsika ny vaky teny amin'ny Apokalipsia ny amin'ny toko 7 dia mahita tsara tsika fa amin'ny fotoana hijoroany ity fanjakana ny biby ity hiasa kely izy dia ho tonga ny fiaviany Jesosy andrava amotika andevina tanteraka ny fanjakana io ary ametraka ny fanjakany hoe ety ambonin'ny tany ety dia tahak'izay ihany koa ny ariam-boky ny Daniela raha toizatsika amin'ny 4:7 eo ny Daniela toko 2 dia mahita tsara tsika fa amin'ny fotoanandro izy izay hitsanganan'ireo fanjakana ireo no ametraka ny fanjakany Andriamanitra zay tsy ho rava mandrakizay. Izany hoe ireo fanjakana ireo ilay ratsa-tongotra folo sy ny fanjakany biby vo avy novakitsika teo no fanjakana hijoro farany ety ambonin'ny tany ety mialohan'ny fiaviany Jesosy. Inona ary no mampifandray azy sy mampitovy azy ilay tary amin'ny Daniela toko 2 dia ratsa-tongotra folo fanjakana mizarazara tsy fanjakana tokana zany lo no hijoro farany ety ambonin'ny tany arary amin'ilay filazana ary amin'ny Daniela fa fanjakana maro loko fanjakana mizarazara amin'ny endriny maro. Ato amin'ny Apokalipsy koa dia tahak'izay ihany fa somary miditra amin'ny antsipiriany kokoa ny filazana ozy izy ato hoe nahita biby tia niakatra avy amin'ny ranomasina nanana tandroka folo sy lo fito. Amin'ny andinin'ny faharoa ny biby tia izay fahitako dia tahaka leoparda, tongony tahaka ny ambera, vavany tahaka ny vavany liona. Raha mamakitsika ny amin'ny Daniela toko 7 dia efa voaresak'andro ireo biby rehetra ny tany saina hitan'izao eto vavany tahaka ny liona, ny biby tia tahaka ny leoparda, ny tongony tahaka ny ambera voaresaka amin'ny Daniela toko 7 ireo fa ireo dia isan'ireo ampira ifandimby fean'izao tontolo izao ny liona hoarina ho toy ny toandry zareo Babilôna, ny bera hoarina ho toandry zareo Mediana sy Persiana, ny leoparda hoarina ho toandry zareo Grika. Zany hoe aty amin'ny vaninandro farany raha hoazavaintsika ilay fanambarana eto amin'ny Apokalipsy iverina ikambana daholo ireo ampira nisy efa nisy izay nifanesy ny fean'izao tontolo izao ikambana ho iray dia ireo no amoaka firenena anankifito lehibe zay mahatonga anazy hoe biby ity nanana lofito ary avy amin'izay lofito zay no hipohirany tandroka anankifolo ina moa ny tandroka anankifolo filoam-panjakana hitondra hivoaka avy amin'izay lofito na firenena anankifito izay. Mino fa azosika tsara angamba izay ambarany tenin'Andriamanitra eto tsotra ihany tsy fanjakana tokana intsony no hifehan'izao rehetrarehetra fa fikambanan'ny leoparda, ny bera, ny liona ikambana ho fanjakana anankiray ary dia ireo no hifehan'izao tontolo izao ireo no antsoina hoe fanjakan'ny bibidia. Ela angamba an'izay andeha metraka ny veloma mandra-pioana mandra-pitafa ho amintsika amin'ny manaraka dia mbola hitoy antsika ny amin'izay filazalazana mahakasika an'ity fanjakan'ny biby ity izay tahaka ny ahoana ny fomba fiasany ahoana ny zavatra ataony ety ahoana ny fomba amantarana anazy ny sisa fa asaiko ianao naraka tsy tapaka ny fifampizarana rehetra misy eto. Metraka ny veloma mandra-pioana mandra-pitafa ho amintsika ho amin'ny video manaraka indrasa miarota in'Andriamanitra. Veloma tompoko.